Vita ny mission-ko. Tapitra mission. Ay, bon ampiasana kely ary. Eto anoloanako tompony directrice-ny akany sekoly miaron-jaza ny Ambatondrazaka. Manao tompoko. Manao tompo? Voyage d'études. Ahoana moa zany fipetraka ilay voyage d'études nataonareo aty Antananarivo tompo? Ohatrany mampime ihany ny raha hoe tamin'ny voalohany eo any Antananarivo. Dia hozy ny ray aman-dreny hoe izay efa pakany Antananarivo. Ny zavatra nisahana tonga anay safidy any Antananarivo zany a. Dia satria betsaka aloha ny voalohany indrindra mbola tsy niditra Antananarivo ny ankizy. Dia betsaka koa zavatra tokony hojerena ary ny ampahany kely ary izay vitanay izay zany. Fa tena hoe ny zavatra rehetra ianarana any am-pianarana mihitsy no hojeren'ny masonay izay zany no antony sy fipetraka ilay izy. Ka inona moa zany efa nijerenareo teto zany zay tsika zao eto amin'ny hôtel de ville dia taiza teo? Avy any Ambatondrazaka zany a, dia mandalo Mandraka zahay a, dia nandalo any Rivière Mangour. Dia efa nijery Rivière Mangour zany zay voalohany a, dia nijanona tao amin'ny centrale hydroélectrique tao Mandraka. Dia nanao visite tao zany ary nahazo valiteny mahafa-po be dia be a. Dia nody dia napitson'iny moa zany a, dia tonga dia nanomboka ny voyage d'études amin'ireo zavatra tokony hojerena. Nandeha tany amin'ny parc Gascar zany a, misy ny tantaran'ireo mpanjaka sy ireo karazana lampana rova taloha. Azavainao daholo zany momba ny Madagasikara. Dia momba ny faritany enina, dia nepita rano na ilay fandehanana vedette nepita rano kely ary a, dia efa zava-baovao tamin'ny ankizy tamin'ny fiainany. Dia efa izay ihany koa zany efa tafiditra tao anatiny. Dia rehefa avy eo zay a, dia nandeha nakany amin'ny aéroport international Ivato. Dia tany amin'ny aéroport international moa zay a, dia isoranandro zareo be dia be fa fandraisana nafinaritra nahazo niditra tany anatin'ny avion mihitsy ny ankizy ary dia nasaina mipetraka namatra fekibo nijery nitery amin'ny ny ery amin'ny commandement. Dia nahitany hoe inona daholo ireo zavatra bouton be dia be ireo a, dia afa-po ihany koa zay tamin'izay. Dia rehefa avy eo dia nandeha nanjerijery biby tany amin'ny Croc Farm. Nahita ireo crocodile be dia be zany zay ohatrany hoe émouvant be zany fa hitana ilay satria zavatra hita amin'ny sary matetika fa tsy dia hita loatra akaiky. Nefa ty zany hoe nahita akaiky a, tena hoe biby be hitanao akaiky a, dia zava-baovao tamin'ny ankizy ihany koa zay zany. Dia nijery ny aéroport manontolo moa zany ADEMA tao amin'ny salle d'embarquement, ny piste ny atao hoe atterrissage sy décollage zay ianarana daholo moa zany. Dia ny salle d'embarquement, salle d'arrivée international zany, départ international sy ny départ national, arrivée international, arrivée national. Dia hita daholo zany tamin'ny lesona rehetrarehetra zay nianaran'ny mpianatra. Dia ny androany moa zany zahay dia niakatra tany amin'ny rova Manjakamiadana. Dia rehefa nijery ny tany moa zany dia nahita ny rova zay mbola eo an-dalam-panamboarana fa mbola tsy vita tanteraka. Dia nijery an'ireo zavatra mbola tavela tao moa zany mba ho fampiarana ny hitanay tary amin'ny parc Gascar. Zay tany zany maquette daholo, sary fa ny taty amin'ny Manjakamiadana tena ilay izy no hitan'ny masony ankizy zany hoe tonga zany dia nampivadiana ilay zavatra hita tany amin'ny lesona sy tany amin'ilay maquette sy ny tary amin'ny tena izy. Dia izay no namarina an'ilay izy moa zany zao. Dia eto amin'ny hôtel de ville zahay ankehitriny mamarana ny dianay. Dia nahita ny zava-baovao rehetra eto zany zany. Sotra anao. Apio moa zany ny ankizy nentinao? Ny ankizy nentina zany anisan'izy rehetra 470. 470 roa taona ny zandriny indrindra. Dia 12 taona ny zokony indrindra. Mba sambany avy nahita hoe voyage d'études misy ray mandeha miaraka. Ahoana andeha ny style vaovao? Ny antony ampiaraka anay hoe ampiarahana ray aman-dreny zany dia resaka sécurité. Satria madinika mpianatra fa tsy mbola ankizy lehibe mahafetena. Dia ilay mora mitsoridrika dia naleona mihitsy hoe eo ilay ray aman-dreny. Ka raha sanatria misy zavatra miseho dia tonga dia hitan'ny ray aman-dreny ilay izy fa tsy marina fa hoe responsable tokoa ny sekoly. Kanefa na hafahafa kokoa ilay hoe ny ray aman-dreny mihitsy no mitana an'ilay zaza. Sotra indrindra tompo. Sotra tompo, nareo ny sorana be dia be nanotrana.